Tompoko lahy sy tompoko vavy. Lehibe loatra amiko ny mizara ity horonan-tsary iray toa zato ity aminareo. Lehibe hoy aho satria namana mpanaraka na abone iray no nizara azy ity tamiko. Ko misaotra azy manokana aho amin'ny fanomezana nataony ary manasa anao izay mihaino ihany koa ka manan-tantara tiako zaraina mba hiditra hafatra miafina. Tsy ho be sasiny toy ny angorodao-rovitra aho ry izy mianakavy, fa raha avy hatrany ny tantarany tojo. Vao tsy ela akory izay aho no nandingana ny kolejim-panjakana. Ny sokajy no nanalako fanadinana satria tsy dia havanana loatra aho tany anatin'ny kajy. Eny fa na dia izany azo ny fanirian-kiaka sy neny. Nolazainy tamiko mantsy fa ny tarehimarika no manandanja kokoa noho ireny litera ireny kanefa dia tsy mba tady dokangako loatra ireny ka nandefitra tsy fidiny izy ireo. Tsy dia mba nahary firy moa ireo nahitako masoandro any ka tsy ampy ny ento-manana mba handefasana any amin'ireny anjery manontolo ireny. Voatery tsy maintsy nitady asa ao noho izany. Tahaka ny fanaon'ireo tanora vao misantatra ny tontolon'ny asa moa dia irony ivotoerana fandraisana antso irony no nahasarika ny saiko. Kely karama hono izy ireny kanefa ataoko toy ny fisotro ranona koa ka izay kely azo no andrandraina. Tsy sany hatrana avy hatrany kanefa aho fa andrao dia maika ny hihinana ka hiotiny manta. Naleoko ihany nanomana ka nitady ireny toeram-piofanana ireny. Tany anaty tambazotran-tserasera aho no nahita filazana ka namaly ny antso iray. Mampianatra teny frantsay hono ry zareo. Tamin'izay indrindra no nahafantarako ny kanto. Isan'ny roa ny olona nahitako sy niainako sedra mafy izy io ka tsy afaka andohako mandraka ankehitriny. Zokiko teo amin'ny 10 taona teo eo izy kanefa tsy mba vavolombelona izany ilay tavany mandomandina nampian'ilay vatany mirijarija. Asana izaho rery ny voanty aretina mpahazo ny zaza maidinika ity fa babon'ilay mpampianatro ny foko. Izaho kanefa efa niaraka taman'olona. Iny eo ihany fa ity ny tena zavatra. Somary verivery saina izay kanto isaky ny mampianatra. Manam-pahaizana tokoa izy ary mahay mampita izany saingy tsy hainy tsy hatsikaritra ilay izy varindrina. Nataon'ireo mpiara-mianatra tamiko olongegy izy kanefa tsy namela an'ilay fokotsotra tsy angoraka azy aho. Nanantonako izy indray andro izay nandritra ny fialan-tsasatra. Anodikafako kely teo ny fahaizany sy ny fahafinaretako miatrika ny fampianarany dia nivelatra tamiko moramora izy. Noho ny hitako ho masamasaka iny resaka dia nanontany azy aho hoe misy zavatra mampanahirana andramatoa anga? Tsy nasany jery ahy izy ary somary nihaotra lora namaly hoe tsy misy ka. Tsy mba manao sotampany toy ny seza tsy misy fiankinana aho fa rehefa manampy olona dia manampy hatramin'ny farany. Nanehoako ny fahaizako miresaka teo izy ka nibaradaka ihany no ny ela. Tsy nampoziko zavadozaka nefa nambarany. Nanambady lehilahy fatapoko fatapirenena ikanto. Mpanefoefo be io vadiny io ka izany no isan'ny nanamora ny fiarahan'izy roa. Indrisy tsy misy mahaizina noho ny ampotitry ny mazava. Nanana tsy ambara telo mahatsiravina ilay ranamana. Nolazainy kanto fa isan'ny mpikambana amin'ny roa ny fiarahamonina miafina irony ilay vadiny ary manao fombafomba tsy mifanaraka amin'ny mahaolona. Tiandra lehilahy ilay vadiny saingy nataony toy ny varavarana. Tiana ihany fa hatositosika. Tsy nasarom-piaro azy koa ka nozarazarainy tamin'ireo mpiray fikambanana taminy. Efa fomban'izy mianakavy hono ny mizara vady tahaka izany. Nisy fotoana aza dia lehilahy 3 be izao no indray nitolona andramatoa. Indrisy madinika ikanto ka tsy hafa nanoatra fa parasy voahitsaka ny omby ka nizaka ny tserany aina. Sofa sendra olona tsara sitrapo ny vavy ka nanampy azy andositra io dia nitondra azy hifindramonina. Indrisy fa tsy nandalo dia niserana fotsiny ilay lahy loza fa namela takaitra tamin'ny kanto.
misy fanahy ratsy manaraka foana raha matoka misangy azy andro aman'alina dia izany hono no mampatahotra azy lava. Mahafantatra olona afaka manampy anao aho hoy aho taminy. Misy mpitondra fivavahana efa zatra miady amina fanahy ratsy izay fantatro ka mino aho fa afaka manasitrana anao izy. Dia no tanterahana izany ka nanaovana vavaka sy fombafomba nandritry ny andro maro ikanto. Nahery tokoa ilay fanahy nangeja azy ka tsy nanaiky esorina mora fa hoe malay misaraka aminy hono. Soa ihany fa olona zadra rano natonona ka namafy aza niady dia niala tsy fidiny ihany ilay tsy malala tsy tiana. Sarobidy loatra tamin'ny kanto ilay soa nataoko taminy ka hafaliana tsy omby-tratra no hita teny aminy raha nisaotra izy. Tena nahavonjy alahy hoy izy, fa inona no azoko atao mba hombary-pankasitrahana? Tsy misy hoy aho taminy, fa ampianaro tsara fotsiny aho. Ao hoy izy fa ampianariko manokana alahy, ary tsy ampandoaviko sarany fa ataoko mpianatro manokana. Ary raha tiany alaza dia tongava any an-trano mianatra fa misy zavatra tsy tiako hitan'ny mpianatra hafa. Gagagaga ihany aho raha nanontany azy hoe zavatra inona? Tongava any an-trano hoy izy dia any mahita izy. Na tsy aro tena ho tony tsipolitra moron-dalana ihany aho ka raha seranin-damba dia manaraka. Tamy tokoa aho indray arivariva nitondra taratasy sy penina fa vonona nianatra. Trano kely efitra tokana no nandraisan'ny kanto aho. Tsy nisy fiketrahana na latabatra fandraisam-bahiny moa no taoka dia tena mpandriny izahay no namantana. Nadio tanteraka ny saiko. Ny atomboka tamina fanazaran-dela hiteny frantsay ny fionana dia nihitatra ho zavatra hafa. Nitary ny ho zavatra hafa azafady. Nisorony teny an-tanako ny taratasy dia injany nandadilady niakatry ny ranjoko ilay tanany malefaka. Nanao hitsindalana io dia nihazo ny aty feako. Nitareny tamin'izany nanantona moramora ny aho. Ampianariko zava mahafinaritra ianao, hoy ny fipitsibitsiny. Teo ampanosehana azy tsy hitoaka tampoka aho no tonga saina fa ireo sakafon-janany roa no voapetako. Azafady ramatoa, hoy aho endratrendratra. Tsy misy fady, hoy izy nanararoatra nanala ny akanjony ka nitsangana aho dia nampatsiahy azy fa efa manan'olo-tiana sy tia ahy. Tsy hanitsaka azy velively aho. Dia nanaiky moa ilay ramatoa ratsy fihetsika ka namela ahody, fa melohan'izay dia nangataka ny hampiasan'ny findaiko izy. Fa ataonao inona? Lany fahanao, hoy izy, kanefa misy havatra maika tsy maintsy alefako izao. Dia nomeko azy ny findaiko. Nanoratra ilay hafatra teo izy dia naneno ilay finday hafa teo an-databatra. Hainy laharany ihany no nandefasan'ilay hafatra. Inona hoy ianao ity hafatra? Lahatsoratra mitory fitiavana voaravaka teny vetaveta makany aminy. Tiako hony izy manao firaisana amin'ny foana hony hisaraka amin'ny sipako hony toy atoriko ny sakaizanao ity, hoy izy, raha tsy manaiky iray amiko ianao. Dia iny aho ny lasa, tsy norarahiako akory ilay fiantsinany. Vehivavy adaladala. Notantaraiko tamin'ilay olo-tiako moa izany rehetrarehetra izany ka nahatoky ahy izy. Tsy mbola nisy ratsy ny fanaovany izahay ka rariny dia rariny loatra ary tsy diso fiantefa ny fankatoavany ahy. Mazava ho azy fa tsy nianatra tany amin'ny kanto intsony aho ary nitady fianarana hafa. Dia tsy nahare vaovao momba ny ramatoa intsony aho taty aoriana ary tsy te handre ihany koa. Izaho nanampy azy indray no saika andeha araraotiny, ko raha tsy paiso ako.